Ivadika vaovao hafa isika mahakasika ny raharaha izay nitranga tany Mahajanga tany manoloana izay indrindra moa dia nisy ny fanambarana ny iraisana izay nataon'ireo parlementaire CST miisa 3 tatitra avy hatrany. Miantso amin'ny fitandrona ny firaisan-kinam-pirenena ireto parlementaire CST ireto manoloana ny savorivory izay mitranga ao Mahajanga. Mitaky ihany koa ny tokony hanajany rehetra ny lalàna izy ireo. Miezaka tany-tandalàna isika. Noho izany ny fanajana izany lalàna izany dia ny zava-dehibe indrindra eo mifandehan-javatra manontolo. Raha tsy mitandrina mako dia sahalan'ny hoe hisy patsaretsy mivava ho voatery sasany ary anjora mitsilahany ihany isika amin'ny fiainam-pirenena sy namana ity. Ohatra raisinay fa tokony hifanarahana ary tokony tsy azo atao aza le fidirana tany amin'ny campus universitaire. Zavatra tena tsy mety reny. Ninonina fisehon-javatra tsisy voalaminy fampadinihana ary tsisy tsy voalamina ny fiaraha-mientana rehetra manontolo. Ny ahinay mako ary hitandremanay sy ilazanay anaovanay antsoavy ho an'ny karazan-kely rehetra manontolo na karazana sampanasa rehetra manontolo na karazana fiarahamonina dite. Sao ny problema goavana efa misy amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana aritretsika izao ny fitadiavantsika fanjakana afaka ifemarina ny fiarahamonina ary ny fitadiavantsika ny fomba ahazahoana mivoso makany amin'izany tena manao hoe tandalàna sy mijery tombontsoa ny fiarahamonina izany dinam-piarahamonina izany no ararotin'ny sasany indray ny zavatra miborika hiteraka problema ka arotin'ny sasany hiteraka olona vaovao eo anatin'ny fandehan-java sy firenena misy antsika ity. Ka izay CST zany dia mirahina tanteraka amin'izany manao hoe tokony hitaka mizao ny rehetra ary anatin'ny fifanajana sy fampifehezana ny anavozaratra manontolo hitandrovana izay firaisam-pirenena fahanangana refondation la nation isika iraisa Madagasikara rehetra manontolo. Raha nanontaniana ny mikasika ny toy ny fanadihadiana parlementaire momba ny raharaha mafana samihafa eto amin'ny firenena toy ny raharaha andramena fahafatesa minisitra teo aloha Nadine Ramarsan sy ny tsy filaminana tany atsimo ireto parlementaire ireto dia nilaza fa tsy hidranona hatreo fa tsy maintsy ampitaina amin'ny parlementaire vaovao mivalan'ny fanadihadiana. Zay CST voriteto sy ny namana alatsona telefona no dia samy nazy mamaivanitra raha ito amin'ny firenena. Aleo sika samy mitongy hiandro izay voka nisy rapitsy rafakapitso aloha ary aleo samy miandray aneraky ny daholo izay voakasika n'izany. Aorianan'izay sady famindram-pahefana ny fanaisana raha andro namana izay mety mitondra dia any zay no miresaka mikasika an'izany satria continuité ny asa-panjakana izany fa tsy fihetsem-po amin'ny raha politika misy amin'izao fotoana andro. Marihana fa nisy androany ny fivoriana manokana izay nataon'ireto parlementaire CST ireto teny amin'ny salle des commissions tao amin'ny lapan'Anosikely, fotoana izay niresahan'izy ireo manokana momba ny zava-misy eto amin'ny firenena.